ho aminareo any fedana ny tompo fa ao anatin'ny fotoana faefapolo taonan'ny laika izao dia anisan'izay mitondra fampianarana ho an'ny firenena sy ho an'ny fiangonana ny laika ry avana malala arak'izay ambara hoe inona no ataonareo mihoatra no sasany teny faneva ny laika fohy be zany ary ny teny faneva amin'ity faefapolo taona ity de la hoe izaho kosa aneo aminao finoko amin'ny asako zay le teny faneva jakoba toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo tapany faharoa ary ao anatin'ireny loha hevitra be deaibe reny no itezana ny fiangonana amin'ilay hoe fahafoizana tsy misy takalony fahafoizana tsy misy takalony fampianarana zany de avako malala no meny tompo anao amin'ity alady marain'ity fa tsy toroteny akory fampianarana ka andiana voalohany tsaria konsainao de izao nanahoana mo zany hoe fahafoizan'Andriamanitra ho an'ny olona io nydingana voalohany mantsy ry havana malala Andriamanitra mahafoy ho an'ny olona raha sitrako mandray ny Genesis toko voalohany andiny fainina amby roapolo anomboako azy dia ho tsara indrindra izany Genesis toko voalohany ny andiny fainina amby roapolo zay vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aoko izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra zay mandady na mikisaka amin'ny tany fahafoizan'Andriamanitra zavatra voalohany manaitra eto de hoe andeha isika amorona olona tahaka atsika araka ny endritsika araka ny tarehintsika misy fahafoizana zany ry havana malala risque zany risque zany hoe Andriamanitra efa eo de amorona olona eo akaikiny eo ndray izy ohatran'ny olona anankiray hoe de amorona robot mahay miady be matanjaka be so de io robot io ihany no amono azy rehefa avy eo risque zany saingy izao lay fitiavana maneran'Andriamanitra de meny lay endriny meny lay tarehany ay ve isika zany men'Andriamanitra ny endriny men'Andriamanitra ny tarehany tsy raha atao zavatra ho fikirina mafy zany hoe any ana ny endriko tsy ataoko mitovy amin'ny olona za olona Andriamanitra zavatra unika ako za tsy azo alailay tahaka zany za manko ny atsika olombelona raha mba vidy kiraro ianao tena hafa kely le kiraronao iny amin'ny lady fa nanao ohatran'iny kilo de misy tezitra nanao vanianina indray le kiraroko tamin'ny lady zany mba maneritreritro satria mitovy amin'le anazy misy aza mietraketraka mihitsy eny amin'ny fiarahamonina eny mahita le kanjo anaovanao izy tonga ny afaka telo andro ataony rideau iny de sokafany fitaratra le akanjonao lasa ohatra le akanjoko raha de ataony zalahy rideau ato le izy satria fleury le akanjonao raha havana malala ndraindray zany mahasarotina azy hoe zavatra ve de alainao tahaka za ve de alainao tahaka fa ny an'Andriamanitra le izy maha izy azy mihitsy meny anao meny zany de efa fanomezana endrik'Andriamanitra ianao ary tarehin'Andriamanitra ianao na manahoana ianao na manahoana na tsapanao zany na tsy tsapanao men'Andriamanitra ny tarehiny ianao men'Andriamanitra ny endriny ianao tsy maintsy tsapantsika zany aloha voalohany ary inona moa io endrik'Andriamanitra tarehin'Andriamanitra le fitiavany io tsy hoe misy Andriamanitra fohifohy ohatranay de misy Andriamanitra lava be misy Andriamanitra 2 m 70 tahaka ny Goliath tsy zay fa le fitiavany io mampiombona atsika meny anao lay fitiavany meny anao lay fanahany ary zay fanahany sy fitiavany zay no endrik'Andriamanitra sy tarehin'Andriamanitra meny anao de misaorary hoe hay ve za ty na manahoana endrik'Andriamanitra ary ny zavatra lehibe amin'ny nataon'Andriamanitra de hoe aoka izy anjaka hoadray zany zavatra meny atsika aoka izy anjaka ay ve anao za mpanjaka ay ve ny olombelona mpanjaka tsy natao anjakazakany environnement tsy natao anjakazakany demonia tsy natao anjakazakany hevitra zao tontolo zao miodikodina fa ianao no natao mpanjaka ny zavatra rehetra aoka izy anjaka de tany sainy eo fa misy tena anankiray zay tena faratampy de hoe amin'ny tany rehetra
anjaka amin'ny tany rehetra zavatra rehetra eto ambonin'ny tany eo ravana malala ny fahafoizan'andriamanitra manome anao fahefana ho mpanjaka gestionnaire ianao sefo aza mba mieritreritra mihitsy ianao hoe ianao indray fezin'le fotoana misy olona mieritreritra fa tsy an'andriamanitra le fotoana ange ianao sefon'le fotoana e aza manao hoe za tsy afaka rehefa misatra an'andriamanitra fa manana fahafoizana fotoana ry havana malala aza mba manao hoe za tsy afaka io le za tsy afaka io a dia tena midika zavatra mampalahelo rehefa misy andrana andao iza mba afaka andeha anao tafika masina ny kely vao le essuie glace ny orana tsy avy tsinitsina ny essuie glace mandeha zay tsy afaka iza no afaka andeha amin'ny jobily voalaza ny dépliant sodapartany ianao vy afaka za tsy afaka essuie glace lavo zao le fiainana zay tsy afaka zay nefa dia azo dika hoe za mbola voagadra ny tongotro aman-tanana ka tsy afaka mandeha aho isaky mitena hoe tsy afaka dia mbola misy managadra anao zany eo dia alamino tsara ny fotoana ary nyrao tsara ny groupena dekona mba hahatonga anao anana zara fanompona miavaka eo amin'ny fiainany fiangonana meny ianao mpanjaka ny fotoana nataony jesosy ianao mpanjaka ny vola misy ny vola ndray manandevo azy a na krismasy ary tediavo afa tsy mihinan-kaninao raha tsy mitady lasa miasa krismasy lasa miasa amin'ny andro pasika lasa miasa amin'ny andro pentekoste satria tereniny vola tsy velany hijanona izy vo tsy mandeha anao tsy mihinan-kaniny anao ozy ny vola ena fa dia andeha fa tsy hivavaka fezo ny vola enao anefa ny sefo araka le hoe anjaka amin'ny tany rehetra izy eo amin'ny andiny fahavalo amby-roapolo ianao zany ny gestionnaire ianao zany ny faratampy alamilo tsara fehezo le fotoana fehezo le vola ampiasaina amin'ny fahefana men'andriamanitra anao ianao zany mandamina ny vola io a voavoara io dia efa atokotoko hoe ity ianao a ianao dia rakitra zany sefonao atokotoko eo ambony latabatra na tianao na tsy tianao ianao rakitra misy fetitaraky ty indray tafika masina ianao a ry efatralina tafika masina ianao zany sefonao ianao a isan'izao zao ampiangonanao sotro fitiavanao ireto re dia atokany nareo maneke mba namenatrehany ry havana malala tamin'ny komite lehibe ny vola mivory ny vola rehetrarehetra fa tena nisy alahelo-ponipositra mihitsy tao amin'ny fivorim-beny vola mitaraina ny roa alina mitaraina ny ray alina hoe zay tompoko dia etiny ny olona any am-piangona tsy mba mahandro mandray anjara amin'le any etiny any dia ety mody etiny any dia ety mody nefa dimanjato sy le ronjato sy le 5 000 sy 10 000 mba mahazo anjara ery amin'le fanompona malahelo fonay ozy ny roa alina malahelo fonay ozy le ray alina zay va dia tsy mba miditra anjara mihitsy amin'ny asan'andriamanitra etiny zareo any am-piangona reo dia mba miandryandro hoe mba hanao ny asan'ny tompo eto mody indray zay amin'ny herindray ho any anaty etiny am-piangona reo dia eto mody indray zay inona ny atao ozy ny roa alina sy ny ray alina fa malahelo zay ry havana malala mampieritreritra ianao ny sefo ary andriamanitra nahafoy ho anao anjaka amin'ny vola anjaka amin'ny tany dia mamieritreritrytsika aoka ianao hipetraka eo ambony ny zavatra rehetra any tompo ny zavatra rehetra azay le mafisy ny rindrany ainao tsenjery le salamy faevatra amby-roapolo le hoe any jehova tany sy zay rehetra eo aminy any jehova io fa tsy zany hoe any devoly zany a ana dia any devoly na vitindra ty to devoly mbala zao toko sendry ary ny devoly dia raha vita fanjaitra ary ny devoly dia namorona vitsika tsisy zavatra vita ny devoly eto naray aza an'andriamanitra daholo reo fa inona ny mahadevoly azy mangalatra ne io devoly io e misy hira anankiray mahafinaritra be dia ahodiny hira mamofady le izy mangalatra n'le feony zay nomen'andriamanitra da so hoe hira ny satana hira ny zao tontolo zao tsy nahavita namorokira ny devoly na ray azy any tompo daholo io naroky io na hoe na any jesosy dia ahodikodiny any amin'ny zavatra tsy izy tsy nahavita inona teto ny devoly mangalatra ary aza velangalariny devoly zay nomen'andriamanitra anao satria any jehova ny tany sy izao rehetra izao tsarovo zany fa nanome anao andriamanitra ny endriny tarehiny
ny zavatra rehetra ianao no mife azy, ianao no manapaka azy satria ianao dia zanak'Andriamanitra. Ary tamin'ny farany tena fanomezana angezandrina dia iza riavana malala? Jesosy Kristy. Io ny fanomezana angeza indrindra fa zay miandro vola kitapo milatsaka avy andro zay vao afa-po hoe za raha tsy maharo vola ray kitapo atsy satisfeako amin'ny fiainana. Jesosy no fanomezana ngeza indrindra. Jesosy no valim-bavaka ngeza indrindra na afoiny ainy teo amin'ny azo fijaliana isolonanao. Io no fanomezana faratampony, tsy misy ankoatran'io tsony. Aoko ho tsapatsika izany hoe fahafoizan'Andriamanitra ke tena nafo io zany fahafoizana lehibe mbola miampy fanahy masina, fahafoizana lehibe. Ary io Jesosy io no ivony fiainantsika fiangonana kristocentrika nge fiainantsika ravana malala ao amin'ny Jesosy no mifototra. Tsy misy famonjena ivelan'i Jesosy, ao aminy ny famonjena rehetra ary maimaim-poana zany famonjena zany. Zay zany riavana raha fitiniko ilay hoe fahoana moa fahafoizan'Andriamanitra, meny ianao ho mpanjaka ianao ary mbola meny Jesosy ianao mba tsy ho very ianao. Io fanala hitokana manokatra ny lanitra idiranao. Zay mino no vonjena fa izay tsy mety mino no elohina. Ny faharoa dia dingana faharoa dia izao ny fahafoizan'ny olona ho an'Andriamanitra. Rehefa nahafoizana Andriamanitra hatramin'izay lalàna tokana dia isika koa manana fahafoizana ho an'Andriamanitra. Ny fahafoizana voalohany ao Baiboly avana dia ny tantaran'ny Kaina sy Abela ao amin'ny Genesis toko 4. Dia ainareo tsara io riavana malala, nareo sekoly alady zany tantaran'ny Kaina sy Abela. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa afaka elaela dia nitondrany Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehovah. Fa nitondrany Abela kosa ny voalohan-terak'ondriny dia izay matavy. Ary Jehovah nakasitraka ny any Abela mba mifanatiny, fa Kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nakasitrahany. Dia tezitra indrindra Kaina sady nanjombona ny tarehiny. Io zany riavana malala dia hitanao tsy misy mbola didy mivoaka eo na ray aza hoe manomeza ho an'i Jehovah. Tsy misy a. Mbola any amin'ny Exodosy toko 20 va misy didy 10 a. Mbola ty amin'ny Levitikosy ny zavatra maro samihafa. Fa eto zany a tonga dia ny olona mahatsapa tena tsotra zao hoe inona no omeko an'i Jehovah. Izy reo lahy reto, reo zao le loharano toe-karena taloha, fiompiana, fambolena. Dia naka ny vokatry ny fambolena ny lahamatoa, naka ny vokatry ny fiompiana ho atolotra ho an'i Jehovah ny lahevo. Nen'ny anankiray tsy misy kalitao, nalainy fotsiny le vokatry ny tany dia hoentina ho an'i Jehovah. Mba fotsiny hitondray vomanga ao dia mangaso ihany dia ohatrany hoe hitondray amin'ny sobika ao fotsiny ho atao fanatitra e. Fa ny anankiray misy kalitao, misy qualité dia hoe jereo tsara lazany azy ao a voalohan-teraka aloha. Zavatra zany mba voalohany zany zavatra day tsara bidy io voalohany io amin'ny olona. Zanaka voalohany, tany nividiana voalohany, fandraisana fanasana tompo voalohany. Nen'le faharoa dia voalohan-terak'ondry ary izay matavy. Izay matavy. Rehefa mameo an'i Jehovah zany tsisy nanery, tsisy didy, fa mahatsapa-tena. Izy ro lasa mahatsapa-tena. Fa ny anankiray tsy dia nijery qualité fa ny manao zava-dehibe. Iny mba tsy mety iny rehefa any amin'ny mariage. Loe samy mandray anjara hira any, ny fandraisana anjara zava-dehibe. Qualité ny zava-dehibe. Qualité ny zava-dehibe. Ary eto riavana malala ny qualité alizy matavy mendrika an'i Jehovah mihitsy. Mikaroka zany iza matavy, iza matavy. Misy zany a triena, ty mahikely ty, tsy mendrika an'i Jehovah zany mitifezaka kely zany. Ty manjonotra kely, tsy mety iny. Iza ny tena matavy sady dongadonga, ity. Rehefa manome ho an'Andriamanitra dia ny tsara.
rehefa manome an'Andriamanitra dia ny qualité izy tsy miresaka quantité eto hoe nisy zanak'ondro matavy 20 na hoe mangazo 2 taona tsisy quantité fa qualité ny jeren'Andriamanitra, qualité zavatra tolotra, qualité ny fo manolotra, double qualité, qualité ny zavatra tolotra, qualité ny fo manolotra reo. Raha manao tahaka an'ilay mpanao voka-dehibe tamin'nosy kely anankiray, samy mitondra vokatry ny fo daholo ny olona tamin'ity nosy kely kristianina ity, anao ezaka ho an'i Jehova, ho an'i Jesosy, dia samy mitondra daholo zava-tsarobidy, zava-dehibe. Dia ny olona ny am-piangonana otratsika izao daholo fa kristianina le nosy kely, may ny tanàna ry havana malala, may ny tanàna, ary efa may le tanàna dia zao ny tenin'ny pastera hoe tena sahirany nareo, mbola le trano falafy reny moa rehefa may dia tena tsisy raisy, sahirany nareo tsy maintsy mahatakatra ny fiainanareo ny fiangonana. Ka izao no atao ny voka-dehibe izay ataontsika androany dia ho zaraina aminareo ihany mba hoentinareo miatrika ny fiainana aloha farafahakeliny. Noraisina amin'izay ranona nanome raha ariary averina mba entinareo miatrika ny fiainana, nanome an'izao dia naverina, ranona nanome akovo-mibarika akamaty dia ao an-tokotany ao fatiny. Arakarak'le mena ny olona mbola nisy niatrehana amin'ny fiaina satria tena nanome amikitsim-po sy ny finoana ho an'Andriamanitra, ny anazy tsisy kalitao manontany azy ndraiky iza no entina atao voka-dehibe ry dady, jereo misy akoho manjonjonotry zay eo amin'ny sisiny ao amin'ilay fiopitsika, iny entina fa sao dia maty ao iny. Ry havana malala tandremo manao zavatra kitotoa amin'ny asan'Andriamanitra, asio kalitao zay ataonao amin'ny tompo, mba jereo zay vola mba madio tsara ao anatin'ny herinandro atao rakitra. Misy ke efa vola efa tsy lanina izany aiza ny ataon'olona rakitra, mandeha amin'ny taxi be, tsy mandeha amin'ny volanao ry madama, entina ry amin'ny any mba anao vikely sirama, tsy mandeha amin'ny volanao, rehefa tsy mandeha izany any amin'ny rakitra ty tsisy ady hevitra, alefa ny olona any amin'ny rakitra. Kalitaon'ny fo ary kalitaon'ny zavatra tolotra, zava-dehibe zany amin'ny fahafoizana. Rehefa mahafoy zavatra tsara ry havana malala no afoitsika ho an'Andriamanitra. Ary zany nataon'ny Jakoba, zany no nataony Esau teo amin'ny fiainany. Fa kaina kosa zay nandray anjara fotsiny dia nolaviny Jehova, tsy nakasitrahany, dia nanjombona malahelo. Inona tokoa moa hoe zavatra mba nataony fa tsy nakasitrahan'Andriamanitra, tsy tena vokatry ny fo, tsy tena mendrika ilay fahatsaran'Andriamanitra eo amin'izay maha-Andriamanitra azy. Zavatra tsara no afoitsika ho an'ny tompontsika. Ary zany no ananantsika toe-panahy amin'ny fahafoizana, satria raha miteny ry Solomona ry Davida tamin'ny nanaovana ny tempoly ao amin'ny tantara voalohany toko fahasivy amby roapolo andiny faefatra amby folo, dia izy hoe avy amin'ny anao ihany no nanomezana ianao. Ay, ny fahafoizana dia avy amin'ny fanambinan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona. Ry havana malala, ny loharanon'ny fahafoizana tsy misy takalony dia ny fo fa tsy ny poketra. Ny fo fahafoizana tsy misy takalony, problema be nge ry havana malala ty takalozany ty zany nahatonga ny sodapartana Antananarivo nefa tsy nanao le hoe capitole, misy fiaraha-misakafo ao amin'ny capitole haminona amin'ny volan'ny sodapartany, fa lazaka hoe nisy 3 tapitrisa tsy voataky hoaniny fotsiny ny sakafony capitole, tsy meno ny vola. Rehefa takiny izy avy ao amin'ny fiangonana any nambola hoe ina koa nisy loko zay volan'ny sodapartany, raha vola zay manana, izy manana mihitsy tsy manome. Ry havana malala, satria nahoana takalozana hoe ty lo mena sakafo kely na 50 000 ianareo dia mandro sa 3 alina, rariny zany sa tsy rariny. Fahafoizana maimaim-poana, rehefa mahatsiaro trankena sy abela fotsiny hoe nambin'Andriamanitra omeo, aza miandro tambazana hoe ty misy biena 10 alina dia menanao le sakafo, misy miady vady dia taolana fotsiny veny 10 alina, zao ve mba 10 alina, manjary le zavatra, satria takalozanao le olona, tezainao sain'le olona.
tsy mety ny takalozana tsy mety ny tambazana fa mahatsiaro de manome maimaim-pona tsy misy takalony ary raha za mahamenatra ny am'ireny pire evangelika ireny misy pire evangelika de alaina mba hanao fakalazan'andriamanitra caché-anay de roa tapitrisa 10 millions ay za tompoko misy itory filazantsara hoe za tsy hitory raha tsy 10 millions ho tambazana tsy maintsy mitanina amin'ny fiangonana so tsika fiangonana indray mpamatsy ny mpihira tambazana nefa misalotra am'le hoe fitoriana amin'ny filazantsara andrainy zao hoe mba niakatra tamin'ny totobatona tanina reny iny a nanao fotoana tamin'ny zanako tamin'ndray andro tamin'ny herinandro ambony iny de zao misy mpihira kely eo mihira kely salajamby io hira mpivavareterozy mbatatano de manata atao azaombola zany le ridy sombatatano de miakatra eo ambombony kely ndray anao misy mitendry zavamanao hira mpivavahana mba azahoana ny fony mpivavaka miakatra kely etsinay anao hira fivavahana ampiasain'ny olona azahoana vola ho tambazana ve de lasa asaika hoe tena mifony retolonreto azy reo ny irany an'izany sa mba atao tsaratsara mba sandray mba milatsadzatsaka ny rakitry ny mpandalo le fo de zay ren'Andriamanitra izy mandinika ny fo rehefa manao zavatra ho an'Andriamanitra ny fo noloa ranony vola fanomezana rehetra fa tsy mipoketra noloa ranony fanomezana pory rehefa namalala mino aho fa ity sotro fitiavana ity mino aho fa nylaika rehetra tsy misy akory le tsony hoe poketra huitre zany kapokapohana azy zany riavany e tak sokirina amin'ny lohantsy tsy voy any le poketra piu sokirina amin'ny lohantsy tsy voy any le poketra meo an'Andriamanitra sokirina izy poketra huitre ihany ve amin'ny faifany men'Andriamanitra ao anao men'Andriamanitra fahasalamany ianao men'Andriamanitra famelan-keloka ianao men'Andriamanitra taranaka ianao men'Andriamanitra asa mandraharaha ianao men'Andriamanitra fahazavana sy ny fitiavany rehetra ianao men'Andriamanitra ny zavatra rehetra ianao mbola iandro tambazana ihany ve misy tena miandro tambazana mihitsy am'ty fanompony ty raha latsaka kely azy ny anarany ao amin'ny takela-bato menina mihitsy fakazay venareo ny anay tokony soratana amin'io takela-bato ny anarako soratanao misy zao mbola olona velona zao de anaovana fahatserovana amin'ny takela-bato mbola velona ny olona maty ake natao atao tio fahatserovana amin'ny pastera zao efa maty izy midongo be tsy pastera nany to de midongo be soraty eo daholo ny anaranay soraty eo daholo ny anaranay rehefa namalala iandro tambazina sy ho hitan'ny olona sy zavatra samihafa ve amin'izay fanamonjen'Andriamanitra teo amin'ny azo izany fahafoizana maimaim-pona tahaka an'izay nataony Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana maimaim-pona ary zay le teny faneva hoe za kosa any eo aminao finoko amin'ny asako misy asa lehibe ampanaoviny tompo atsika ry fiangonana malala any Befasy 42 kilometra miala amin'ny route nationale makany Morodavo zany eo amin'ny 20 kilometra tsy hidirana amin'ny Morodavo mitsofoka menatsimo dalo zany any zany a tamin'izay nandeha tany de mbola voavoatifitry ny dalo teo an-tanàna ny mera tao an-tanàna ary mila filazantsara mila fiangonana zany no ezaka atao eran'ny Madagasikara fahafoizana maimaim-pona tsy misy takalony mba hisavana ny aizina amin'io tany io zany no atao hoe tany tsy misy fanjakana raha azo lazaina riavana mandeha eo ianao amin'ny 4x4 satria misy me pitarany be tsy afaka raha tsy 4x4 tonga de misy manao barazy fotsiny eo le olona efatra eo angamba le barazy tsy avy amin'ny fanjakana io a fa tonga de mametra aloha tsy miva io raha tsy mametraka tonga zany de mitaky vola eny fotsiny zay te hitaky fa za moa amin'ny maha olon'Andriamanitra ary de mahay manazavatsara misaotra betsaka anareo zay reto andeha manokatra fiangonana ny Befasy hijery tany any a de zao ny anjara brike zay tokony anareo de raiso anjara brike amin'ny Jesosy mba ho fandraisinareo anjara amin'le fiangonana ay ve pastera ndao ary de sokafana tsy namme zany anariary aza dia ianao rehefa raha vao be vava aminy de mandeha ny telefona de ao aloha eo anao de fa maty ao aloha ao ianao zavatra lalana tsisy azonao ale zany couloir de la mort zany le anorenantsika fiangonana ry kristianina malala sotranao eto sotro fitiavana mba anisan'ny nety ianao mba handray anjara brika arak'izay vokatry ny fonao miaraka amin'reto laika zay tavavory eto amin'ity anio ty fa tsy miandry takalonytsika tsisy be ataotsika tsy misy lasopy
tsisy opération gâteau fa izao lay fiainana mandrak'izay ampanantenan'andriamanitra no tena zava-dehibe. Aza matahotra ianao hoe tsy niomana na mety efa niomana ihany koa fa io tahotra io nampiasainy devoly tsy hanaova-javatra ary petsaka lola maty ny tahotra. Ity miaramila kanosy anankiray ry havana malala rehefa tany amin'ny sehitrady izy ny fanontaniany amin'ny maramila namaka olona saro tahotra be mihitsy ohatry ny ahoana le ty zany vombala day foana vombala hoe za vombala zany ty raha vao voa lahy dia oatra misy glasy mangatsitsika malemilemy eo am'le izy mantany namandre olo ty ohatry ny ahoana ka izany vombala e raha vao vombala oatra misy zavatra mangatsitsika zany dia mandeha raha dia ohatry ny ahoana zany vombala malemilemy mangatsitsika za foana ny eno lasa ny ady anaty akaty raikitra mifampitifirana miantsovonjevonje hoe maty ae lasa dolo miaramila namana tena mantonao teo fa manino vombala e aiza dre baly eo aiza tsisy ratsy ay saona maitso kely no mipetakato a vombale rehefa sarotahotra ianao tsy afaka hiady ianao rehefa sarotahotra ianao resy ianao am'ilay ady tsara ny finoany rehefa sarotahotra ianao tsy afo io an'andriamanitra ianao matahotra be hoe ka anao an'ity eto a zao sao dia andeha tongotra hiasa rapitso a matahotra tsika indraindray eo amin'ny asa ampanaovon'ny tompo ary manao calcul tsika indraindray eo amin'ny ampanaovon'ny tompo manao statistique tsika indraindray amin'ny zavatra ampanaovon'ny tompo fa avao iary équation de 4e degré le hoe mofo 5 sy hazan-drano roa 2 plus 5 égale 5000 plus 12 sobique équation de 4e degré zany mahavoky olona 10,000 misy ambiny 20 sobiky mofo 5 sy hazan-drano anakiroa tsy azonao calculer n'andriamanitra mahay miantoka amin'ny fiainanao andriamanitra ary efa namonjanao maimaim-pona izy dia miazona amin'ny fiainanao maimaim-pona izy miantoka ny fiainanao izy zany age lay mpitondra tena nandatsaka rakitra ozy izy tenin'i Jesosy mijoro eo ny fivelomany manontolony nalefany eo inona moa zany zay lay dépendance totale amin'ny Jesosy zay le confiance totale le fahatokiana tanteraka le fiakinan-doha tanteraka amin'ny Jesosy Kristy hoe iny Jesosy ameko anao a za mahatoky fa tsy hamelao faty ianao za mahatoky fa hiasa ianao amin'ny momba fahatokiana zany iny finoana zany iny tsy mieritreritra tsona inona ny vidianana fotsimbary zany fivelomany manontolo alefa ao inona zany ny fatrano inona zany freny ankizy inona zany ny écolage inona zany ny jirama inona tsy tonga dia nalefa nytao fotsiny tsy milaza zany hoe alefa aso ao daholy nefa tsy milaza zany hoe aza alefa ao daholy rehefa misy asa ilan'ny tompo anao fa le fahendreny fanahy masina no mandrefy ny fiainan'ny olona ry havana malala maherezy ry fiangonana malala maherezy ary aza mandroba an'andriamanitra fa ao amin'ny testamenta taloha ao dia hoe nahoana no mandroba an'andriamanitra ianareo nahoana no mandroba ianareo dia amin'inona no androbanareo a androbana ianao izy izy ny zanak'izay tsy menareo ny ampahafolo-karera sy ny fanatitra hoy Jehova nefa ny olombelona ihany nametraka an'io ampahafolo-karera sy fanatitra io a tsy Jehova nitaky an'io a vao manomboka any amin'ny Genesis any dia ry i Abrahama tonga dia nameny ampahafolo-karenany ho an'ny Melkizedeka tonga dia namome Jakoba rehefa avy niona tamin'Andriamanitra atao Betela dia hozy izy nery amin'ny diny fariny amin'ny 7 hoe dia teny izy tamin'izao hoe omeko anao ny ampahafolony izay rehetra nanambinanao ahy ny ampahafolo-karena zany avanamana dia fanomezana maimaim-pona tsy any sekta zany fa atsika zany any soatra masiny zany any Jesosy zany ravana malala ao amin'ny tompo nafoy ny aino atsika Andriamanitra saintsaino zany eritrereto zany aza manao ohatran'le rola be tetikady nefa tsy manao akory manao hoe ny Amerikanina le ty teny volana ny vitany fa tsika rola ho eny amin'ny masoandro tsika rola dray ny Amerikanina mivola fa le tsika rola eny amin'ny masoandro tsika rola dia ahoana le ty zany olona anankiray masoandro angely ty mamay be tonga dia mitsonika la vao makeny olona ankiray votsasay se amin'ny alina le ty makeny a fa tsy amin'ny andro atoandro ndraindray zany misy olona deba manana hevitra ery
nefa zavatra hevitra tsy taterahana akory eo amin'le fiainan'ny fiangonana, hevitra tsy azo alolorana ho an'Andriamanitra akory, hevitravina fotsiny ary be manao fanekena eo amin'ny fandraisana azy fa hevitravina fotsiny fa tsy hiainany akory. Zany ange zany iainana tsy iainana akory, fanekeny dekona tsy iainana akory, fanekeny batisa tsy iainana akory, ohatra manao hevitravina hoe ny volana amin'ny andro alina dia mieritreritra ny tsy ho may. Ry havana malala, iteny ho andro nataon'i Jehovah hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika. Apetraka Jehovah eo anoloantsika ity fiangonana anankiray lehibe ho atsangana ny be fasy ity. Andray anjara ianao ankehitriny satria efa namoizan'i Jesosy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ny famonjenanao. Dia inona ary no atao zao? Anokatra ny fotsika ho an'i Jesosy tsika. Ary hitsangana ireo dekona efa voalamina meloa arak'izay faiza mandamina eto amin'ity fiangonana ity. Dia ho zarainy aminao ny tapakila, anloranao izay mba foinao ianao sy Jesosy, efa misy ny anam-piangorana azy ao. Dia eo ny anaranao, eo ny fiangonana. Maninona momba atao le anarana, ianao sy Jesosy ihany fa ny fitantanana dia misy anarana. Satria misy anonyme be dia be 10 ao, dia tsy fantareo ty le aniza ary tena le anao marina ve io. Fitantarana mazava zany ny ilana le anarana fa tsy hoe fideraderana satria tsy ho vakiana velively zany fa ho raisina ao amin'ny bokiny ny vondrona fototra laika sy ny synodam-paritany ary fohy be laika. Hoy ny teniny ao amin'ny hira 700 ry havana manao hoe na fohy ny aiko aho anavotako anao. Dia farana n'ilay fanontaniany Jesosy hoe izay mba fohinao mba ho ahy tomponao. Amaly an'izany tsika hoe indro Jesosy fiainako anao ary za hanohana ny asany be fasy anao an'io fiangonana io amin'izay mba misy tamin'ity alahady ity. Ndao iraina ny hira avy hatrany ny dekona dia rafitra, misy stylo vitsivitsy any. Rehefa tonga ny fanangonan'ny dekola dia avereny miaraka amin'ilay fanomezanao le stylo fa mbola hoentina mitety amin'ny Madagasikara ireny fitaovany ireny. Mivavah alohan'ny andro ratanao, mivavah mafy fa ny folo loharanon'ny fanomezana tsy misy takalony fa tsy ny poketra ny loharanon'ny fanomezana tsy misy takalony.